Lakolosy fanairana dia peniny lahatra ny aina finaritra fa vonona tsara zany ela io iasa eny tompoko tena vonona tsara tena tsara loatra zany ary olona mavitrika toy zany mihitsy ny ilaiko hikarakara mankony satria efa fantatra ela tsara fa lehilahy ny tena dia zay no mahatonga misafidy mpiasa lahy azo olona tsara angamy zany eny tompoko dia voalohany indrindra aloha meo aty ny karapanondro lahy karapanondro hoe ramose ka zangy ramose tsy manana karapanondro ohatry dia ahoana koa zany olona hitady asa vele dia tsy manana karapanondro ny olona tadiaviko dia olona vonona amin'ny lafiny rehetra ka tena marina ge ramose voandray 70 taona amin'ity taona ty nataovy matotra koa le ty eny afaka entoka ty ny kopia ka rapitsa raha hoe tsy mampanina anao dia andry rapitsa ahoana zany ka fa ela ty ve tsy vonona iasa efa vonona fa aizany dia hoe zao dia zao kosa ramose nyaly ty tonga dia asa fa tsy kabary mila miasa zao dia zao ela raha iasa ato amiko azo honare zany fa inona zany no mampianahana ny lahy sa tsy mazoto tampoka indray raha toa ka ohatr' zany ny ao an-tsain'ny lahy dia mivoavy etrany ohatra ny andaniny fotoana keto fotsiny lahy tena mazoto mihitsy ramose tena mazoto be mihitsy zao ary ny dia atao eny tompoko mandeha ny lahy mody raha andamindamina sy ilazany any an-trano lony dia raha pitso maraina be lahy miveriny eto dia tonga dia eto daholo ny akanjony lahy azony laly izy azoko tompoko efa fantatra fa kilasy mandro manko anaty dika zany mitondra akanjo fa efa fantatra lahy velohany zany hoe kilasy mandry eny tompo tena efa fantatro ka efa fantatro tsara mihitsy dia rehefa miverina ty lahy raha pitso dia mitondra fanamariponenana dia etikoa ny kopian'ny lahy ho jereko eny tompoko zay fa angatadalana roa ary ramose ny medalana lahy veloma tompoko azafady ane mba miverena kely aloha ny lahy aty fa misy inona amindray ramose mba angoto kely aloha ny soratra mitady mpiasa trano io mialohan'ny andehanany lahy io mipetraka ambavahady io azony lahy eny tompoko azoka maraina be kosa le sela zany ka zay nge le fanteneniko anao maly ramose fa reto aloha le zavatra nasainao nentoka ao izy reko reto tompoko mazava tsara ty ka ohatra ay vela ka tena mbola zaza be tokoa andao atoroko an'lahy daholy ny asany lahy dia mazava ho azy fa asa momba ny trano ny diran'ny lahy tato dia mifandraika nyzany koa ny asa izay atoroko an'lahy azony lahy eny tompoko elahy moa araka ireny efa nanontaniako an'lahy omaly ireny dia ohatrany hoe mainy ny rara rehetra ka androany nanaovantsika ny fanandramana vonona tsara tompoko za aloha aza atao azany tompotompoko zany mihitsy fa reraka be sofoko mihaino an'lahy manao hoe tompotompoko atao fotsiny hoe ramose de vita na hoe ramose razaka zay fotsiny eny ary ramose zao ary ny asa rehetra zay ampanovoka ny lahy dia ataony lahy avokoa tanisako le izy dia zay tsy voatanisako dia mazava ho azy fa tsy maintsy ataony lahy zany na irakiraka na sasalamba na piritrano na fanasana fiara na fandrahoana sakafo na fikarakarana zaridaina zany hoe manao ny asa rehetra mihitsy alahy ato mazava amin'lahy zany mazava tsara tompoko akoatr'izay dia misy anitsy lakolosy kely itsy ambony izy hitan'ny lava io ay zany ramose
Itsambony itsy ilay tsy talava io e ohatray. Hitako tsara io ka, hitako tsara io. Tsazoko mihitsy koa ty banty. Misy bokotra kely mifandraika amin'io any anefitranoko any. De rehefa mila lahy manapoditra an'izay fotsiny any amin'ny efitranoko any de maneno io. Zany hoe rehefa maneno zany io de mila ianao zany zay tika. Zava ho azy lesy zany fa inona ary tia? Ary maika be fa tsy mila midorororo na manao inona ala na manao inona fa vao maneno fotsiny io lakolosy io de ny dikan'izany tonga any amiko elahy. Eny Ramose. Fa zao aloha ny fa elahy ve aloha mahay mitondra fiara? Indray aloha ngamba Ramose tena tsy haiko mihitsy iny. Ay, zao ary tsy mivoaka mihetsy lahy fa misy olona saiko maka eto. Zany hoe metsena ihany zany tsy ataoko Ramose. Zay mazava ho azy ary laza midorororo rehefa resahana. Zao laly izy. Eny tompoko. Andao fa atoroko an'lahy ny efitrano lahy de avy hatrany lahy de manomboka ny asa. Tena ohatra mafimafy ihany ty asa ho ataon'ny lahy-tsiry. Alolo andeha de hita io. Ato ny efitrano lato. Zany hoe ato lahy matory. Eny Ramose. De apetrao eto fotsiny entany lahy de andao hiasa. Tonga de manomboka moa zany. Ohatray. Fa iandro oviana indray fa tonga de miasa lesy ohatray. Ka inona ro zany no ataoko re? Zao aprimila daholo ny efitrano rehetra ato. Akoatran'ny efitrano janako. Izy maka ohatran'ny somary ohatran'ny sarotorotonyzay de tsy afaka manadio ao lahy. Satria efitrano io. Fa andraso fotsiny atoroko an'lahy le efitrano io rehefa avy eo de tsy miditra ao lahy. Azo lahy. Eny Ramose. Zay ny fanombohany fotsiny lony. De zao koa midy lakle avokoa ny efitrano rehetra ato. Eny fa hatramin'ny lakozia ary midy lakle io. Ka zany dia Ramose zany tsy mahazo mivezivezy ao an-dakozia zany. Rehefa manome alalana fotsiny hoe mahazo miditra ao lahy de mahazo miditra. Na hoe any amin'ny efitra hafa de manome alalana hoe afaka miditra ao amin'ny efitra io lahy de zay. Mazava ve zay? Mazava Ramose. Manahoana tompoko? Manahoana ianao? Ianao indray ny mpanampy vaovao Ramose ato? Ino madama kely raha tsy madiso ianao zany no iza tompoko? Sa zanaka Ramose Razaka? Aza be fanontaniana letsy. Midira tao trano ianao ry miora fa aza manaiky ampiresahany olona io azy. Ho avy zay Fa zao alohany ary mba efa vao sasany lahy io ve ny fiara alohany zay nasaiko ny sasany lahy. Efa vitako ka, efa vitako madio tsara mihitsy izy io. Tsara kosa zaniko. Fa inona zany no mampianahana ny miora midira ho aty ohatray? Aleo aloha androzy fa manaraka indray tsika miresaka. Ny resaka koa tsy inona tsy asisy roviana. Eny re madama kely. Miora fotsiny re de ampy Zay aloha fa lasa fa oksitina indray le rangahy iny. Eny re. Iza zany ny vehivavy iny? Fa izy kosa aloha de tena manja. Moramora ihany aloha lahy Ratsiro fa resaka kely tsisy dikany iny ary de efa nahabedy any lako maika fa itsireritra fananan'olona io. Tsiry avy aloha lahy ty. Hoan'izay Ramose? Efa vita daholo ve ny raha latao an-dakozia tao alohany? Eny Ramose, efa voasasaka daholo ny volia sy ny vilany. Lakozia ihany koa efa voadioako tsara. Ay, tsara kosa zaniko. Akatoko amin'izay manko lakozia io fa andeha zay. De zany hoe miandro ny fiverinanao azy vao mahandro sakafo. Mazava ho azy letsy zany tsy mila fanontaniana tsony. Ary mivoato anatin'ity lakozia ity fa idiko ty. Ny efitrano rehetra koa efa nidiko daholo akoatra ny efitrano lahy.
Ka ny efitrano sy ny efitrano fandraisam-bahina ny Ramose samy mbola tsisy voadioako. Ka efa nidiko litsy miandry an'la foana amin'ny fanadiovana an'ireo. Azay fa andeha aloha zay. Eny tompoko. Andeha vidin'ny sakafo mandritra ny tapabolana zay io. Azon'lahy, andeha voaka mihitsena. Eny Ramose, zay fa masotonareo ary. Ny zaridaina karakarain'ny lahy alony mandra-pahatonga anay. Ny trano fivoahana, ny trano fidiovana. Afaka tovon'ny lahy daholo zany amin'izany fa tsy nidiko e. Zay fa lazay a. Eny Ramose. Atoandro zay miverinao sao dia atoandro fiteronona eto koa zay. Masotoarinareo e. Masotoarinareo ny lohan'ny lahy. Tsy fantatra la mihitsy ve inona ny tokony ataon'ny lahy e? Fantatro ka, fantatro. Fantatro ka inona tsy natao? Ka zangy Ramose mieritreritra hoe rehefa lasinareo vao mikarakara ny zaridaina e. Le ty lesy tena vendrana mihitsy le ty e lahy ty e. Raha ivoakato zany zahay dia anidina sa isoto tambo. Aitiko moa. Azafady Ramose. Aleo fa voaka iny na vavady e. Tena midororororo mihitsy zany. Lozy ty marina. Ny oro zay a efa niandry adiny 4 tao anaty fiara tao. Ny fiara koa ary tsy fa ela zay mivelona ao lany fotsiny ny gazoalako. Lozako ny afitsiko ty rangaby atika. Mila mahay mamaky ny eritreritany sy mila kingakinga zany la ratsiry. Aiza ny alalako hoe mbola mila voaina anginy vavahady. Za efa any amin'le zaridaina ny lohako. Efa mivoaka ty ny vavahady nefa to mbola tsy mivoaka ihany ry zareko. Riany kosa kaika. Ary toy miora no mitondra fiara. Zay lesy fa lasa zay. Eny Ramose. Idio tsara i vavahady io a. Eny tompoko. Miora zany dia olona ny lasain'ny Ramose hoe maka azy amin'ny fiara iny dia mitondra azy betsena. Resim-bava indray zany lahy tamin'ny fitondrana fiara iny ratsiry. Aleo manao raharaha fa ho be dia raha vatom-bariana eto. Fa tena sarotsaroto ny loha le Ramose razaka. Azy ty dia tsy maintsy atao amelomako mivady aman-janako. Ilako morotsiry mitetatetako. Vao bandy kely 17 taona ila dia efa mananjanaka herintaona sady. Nefa na dia diplôma raha dia tsisy ao am-posolona. Saingy ty aloha zany lesony misy dia tiany atao. Na dia ndray mandeha sambolana relavainy ato. Tsy maintsy atao tokoa fa adidy. Iny za raha za misy asa atao fa raha tsisy antinga tsy ho latsain'ny avambady eo fotsiny. Ramose hatramin'izao nefa ny andro efa amin'ny 3 ratolak'andro. Izy nefa amin'io tsy namela sakafo atoandro akory. Tsy vitan'izany fa dia nidino ny lakosika nefa dia ao ihany no misy sakafo. Za zany nefa tena mahatsaro, tena noana mihitsy. Soa aloha fa mba misy lavadrano aty atokotany dia ho an'ny nakarano. Dia inona zany natao ratsiry? Inona koa moa ny azoko atao io? Tsy afaka ihinana bozaka eto an-jaridaina eto io lahy. Dia atory rangahy iandry an-drazaka tsy hivalana eto fo. Manapaka ny torimasoko zany. Sy mampaneniko lakisona tsisy fiafarantsy. Andriamanitro.
Tena marina mafiramusika izany. Aleo mitsangana etany fa dia tena tezitra be angamba izy amin'izany fampanenona kalaksorona lava reny izany ka. Tena loso ty marina. Fa tena mitapininona ty sofolona ty ha? Loza marina fa tena tezitra be ny laratsiry. Matsiravina mihitsy ny zavatra ataon'ny latirotsiry sao dia verina fa alika lahalamy miandro sitraponina eto. Aleo tsy valiana sao vao maika ho tezitra io. Miora motsy ireo fa tsy mateny sady mody mivantoka tanteraka amin'ny familiana. Aleo lo idina malaky ny vavahady dia makany an-trano sao dia vao maika ho be dia eo laratsira. Kosa ty midy ao an'efitranony eo. Ahoana re izany no fomba hitinenako hoe aiza ny sakafo atoandro koa. Le kalamiora koa moa mba mitsofoka tao an-dakozia ihany nefa dia nidino ny lakozia rehefa mivoaka tao izy. Savy mety baiko koa ny azy. Fa mba iza marina ry izy iny. Raha piasa toa koa dia maninona manana fahefana mitsofoka etsero. Zany koa ndesako izay neto fa tsy hidirany hanina ny ankibolona tao. Zany koa sara ny lakolosy fanairan-dramosika. Tena mandreraka mihitsy le rangahy io ka. Mihevitra ny tena no mpanjaka mihitsy angamba izy. Miaka mony hitsanganao no antony nametrahana an'io lakolosy io. Fa dia amin'izay ndray dia maneno mafy tsisy farany mihitsy ilay izy. Marina mafy na ny olona nivelany ary ve tsy hahenao an'izany. Ahoan'izay ramose? Ady mifiry le zay lahy vao tonga avy any manoatra no reny miandry an'lahy. Fa inona zany tena mampianahana an'lahy ty? Tsy zange ramose fa nona ngia e. Aty ranony lahy dia maninona ka? Zanga sakafo. Ka za kosa nge ramose tsy ny sakafo atoandro. Ohatra ity. Dimy andrasa le zany sakafo hariva. Azoko mihitsy. Ary mandana aloha nalevy mitavomandriko fa tsy poritra be. Tavomandry? Eno sady lahy moa tsy fa tenen'ny impiry. Rehefa voakobana ho ahy ny tavomandry iny dia avereno aty an'efitranoko aty fa poritra ho ahy. Ka nidy kosa nge ramose ny efitranonao e. Aza be fa malina le fandahana lahy fotsiny tavomandriko fa alefako ito dia lahy mamafa an'io Eny ramose aleo fa lay vitivity ary aloha e. Tena kisoso voanjobory ty lokatsika androany atoandro. Ho aizy ny tanan'lahy iny ity voanjobory ty aloha no sasan'ny lahy fa za no mitetika ny hena. Ao taty hoanjo io. Aloha atao ramose fa tsy maninona. Lahy ho aza miana zany fa o taty hoanjo io hatray. Tery. Taty. De tandremo sao dia ratsy sasy io voanjobory fa toko dia mahazo amiko lahy. Eny toko aza matahotra anao ataoko tsara sasa tsara mihitsy io ka. Loha no tetehako tsara ty eny ty lony. Efa voatetiko ty ny hena fa dia mahandro sisa ny azony lahy atao. Azony lahy. Eny ramose. Sao nefa 5 nisan'ireo tetiken'ireo. Aiko tsara ny abeany sao dia tapitapy amiko lahy. Dia zao n'izy misakafo atoandro eo miora androany. Dia zao tetikena 4 any miora. Ny any 4 ny lahy kosa fangaro doka mazava kay. Ao tsy azoko zany ramose.
Tsisy anjarako zany. Mazava ho azy le za fa mifangaron-doka ny lahy. Andray kosa mba toetran'le rangaty. Enona tsara ve zany ha? Eny tompoko, enoko tsara ka. De maninona miandry any tanina vao mamaly. Zay fa lasa andra ho tsara io loka io. De ataovy amin'ny atonony tsara ny sira fa tandremo sao de be sira ka mpiakatra ny tosi-drako ato lahy. De miteny any lahy zay. Rehefa misy elako any lahy de mabany any olakilosy io de rehefa maneno io de mila ny lahy dikan'izay. De aza mianahana mihitsy azo lahy. Voaray Ramose, voaray tsara. Tena toetra sy olona re za marina mafy. Zay le tonga amin'le fomba fiteny io manao kily tsy mba mamindro. Aiza koa misy an'izany hoe isaina hatramin'ny tetikena mihitsy ve? Amin'izay ndray de azy avokoa fa nasinga ny raiza de tsy mba fono akory. Tena ohatra mbola tsy nahita olona misy toetra ohatran'le rangaty ka. Rehefa anisa ihany maninona raha tonga de isaina hatramin'ny voanjobory mihitsy. De raha 10 isy io de atao hoe 10 ny azy de 10 ny emiora. Ranga mila voatsiaritra. Ine, ataona fampiasa ny tena de manaraka ambokony fotsiny. Aleo karakarana ny antiva sao de tsy mahasaka raha-potoana eto ka anahirana ndraika. Efa mboletra an'le anankisoa efatra avy sy voanjobory zay Ramose sy Miora ao anefitranony ao. Ny lahy ty zara raha misy nefa de fangaron-doka fotsiny mba anjarany lahy. Ramose konga manaika raha tsisy mandoatra ny loka. Fa ny mbola mampanontany tena aloha zao de hoe inona ny Ramose marina moa zany io sipakely io e. Raha zana ny nefa maninona ny tsy mody ato. Sa ve kasipany nefa ohatrany toa tsy mampiseho-be an'izany ry zareoko. Atao hoe mpiasa ny ray toa ohatrany tompo-tanàna be. Lansady koa tia ny tapakibony laratsiry. Vary sararavaro mba men'le Ramose. Aleo aloha mipetrapetraka makaina kely mandra-pahalan'ny sakafony zareo. Ino anay koa ary zany. Midradradratra sady amin'ny lakiloso fanairana. De sady kosa ve? Asa na aniraka aninona indray le ranga io na aninona. Aleo makanaingina sao de be dio indray laratsiry. Ozy Ramose. Mba mahalala le fomba fa sy tonga de tsy saina ohatry zany a. Tsy efa ampiry tenenina moa ela io hoe mandondona vao miditra an'io varavarana io fa sy tonga de miditra tahaka an'izany fotsiny. Ohatray azafady Ramose ka maika be koa ange sao de bedinao io indray. Ataovy ny lahy ihany ange. Tsy ny lahy raha mbola misy misolo-akanjo ato. Ka ianao koa ve moa Ramose de isolo-akanjo eo masony io tovovavy kely io. Aza be fa malina alty eo atray. Ifonako ary tompoko. Hoe daholo amin'izay reo vily reo. De tonga de hoentindray miaraka fa tsy indray nivezivezeny lahy eto aiza kosa Ramose de avitako indray mitondra andreo Ao rehefa apiko ianao ry tsiry Apina hoana ka zany ry Miora rehefa tsy hainao aloha ny rana de aza mipendipendina sy mitetateta azonao. Ka aiza kosa raha no azakany ireo rehetrarehetra ireo Misaotranao ny amin'ny fandavantenanao ry Mademoiselle Miora fa aleo fa ataoko fa tsy maninona zay mitsy faindreny ataovy. De zao omena ny eliky reny ambokany reny sao de io indray no hoan'ny lahy eo meo an'ny maiasy ry bilina sy ry bolina azo lahy. Eny Ramose.
Fa ina zany ny tena mahazo an'le zazy dia efa nentina retany amin'ny dokotera? Eny are aleo fa iresaka amin'ny patro aloha ary iresaka aminy raha ohatra hoe mety amin'ny izy eno Andriamanitra, fa inona indray re zany mararo ny zanako sady mamay be tsy mety misakafo mihitsy amin'izay dia mitomany tsy mijanona. Rehefa avy amin'ny telefona zany dia midogaigaigy makaina fotsiny zao kosa nge mifanarahana aritsiry ka zany ge raha misifa mararo ny zanako dia raha marary dia maninona zao ny teneniko amin'ny laritsiry rehefa miasa dia miasa fa tsy mila mizarazara ny saina. Rehefa tiro ny lahy dia ty atsehana. Andray kosa zany mba vavanao mahanoatra rangano ireny olona tsy miteraka reniko. Inona koa ny diranao amin'izany za manakarama ny oroniora fa tsy nindrana olona kory fa manakarama. Ka na dia izany kosa ary ve anao ka efa mananjanaka aritsiry eny re maty mivelona efa mananjanaka hery toana. dia efa nentina tany amin'ny dokotera ve hono izy marary zany ka? Tsy tompoko, tsy manam-bola hitondrana azy ihany ny vadiko dia izay ny antsony aty eo. Fa mihevitra zany ny vadilahy fa elahy manam-bola hitondrana azy makany amin'ny dokotera. Ty misy vola aritsiry ty misy vola dia alefaso any amin'ny vadinao any. Ohatray ka sao dia manahirina re zany maty mivelona. Tsy misy manahirana zany fa raisoka ary mandeha anaingana fa sao dia ho tara loatra eo. Mba afaka mandefa n'ity vetivety ve ara-mise zany koa ve dia mbola erany mandeha anaingana ianao. Lasa vetivety ary aloha oroniora fa enao io zany mandidy tsy manapakatso sa zay mitandrema ihany ianao sao dia animba ny fiainanao ny fitsabahanao amin'ity tsaferanao ty tenanao zay. Raha mbola nanao soanao koa dia tsy hanenina zany mihitsy. Ny anao manko zany foana nampangotsoanao anahy. Dia ataovy ihany fa hitanao izy ara-dala mandeha an'izany fa mahasorena be mahitanao veloma zaniko mandreraka tsy. dia tena misotra betsaka re maty mizely miro fa tena nahavonjy ahy ianao. Tsy misy fisaorana re tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy dia efa mba nanao ahoana zanakao aloha voanazy fanafodiny izy dia efa tsy nanantsony. Tsara kosa zaniko fa soa aloha fa nisy anao fa raha tsy zany angamba dia asa sy nahazo ny zanako. Eny fa aza manainao maty mizely fa raha vo mandray karama dia averiko ny volanao. Tsy misy an'izany vola averina zany aritsiry efa nafoko anao iny aza manana ihany amin'izany ianao sady tsy ho kely be ve karamanao raha mbola hanesorana n'iny indray ka tsy hanahirana be ve zany maty mizelona. Zay indray ianao sy le manahirana matoa ianao tonga ato amin'ity fianakaviana ity dia efa namany fianakaviana ihany koa dia noho izany aza mihafahafa mihitsy raha misy manahirana fa mitenena foana. Dia mbola mamerina fisaorana eny re maty mizely miora. Miora fotsiny sy ianao koa zany impira veriko aminao ary zany vao ampiarinao. Fa mba misy fanontaniana tiako apetraka aminao ahy. Alefaso ny fanontanianao fa vonina ny amaly fa saingy hoe raha voavaloko eny raha tsy mba diso iny ramose moa zany ho ainao atao hoe zanany toa tsy mipetraka ato fa mandalo fotsiny. Raha mpiasa toa andray zany hoe mety ho mpamiliny zany. Ve zany ny fanontaniana manidikitika anao ovaliako fa aza manahy ianao zany hoe tsy zanany aloha tsy zanany dia tsy mpiasany na mpamiliny manokana ihany koa. dia raha tsy zanany ianao sady tsy mpamiliny dia inona zany ohatra efa manendray lakolosiny ramose fa aleoloha ho amin'ny vetivety sao dia ho bediny indray manko raha ela be aty. Mandeha ana ary dia avy any notoizana ny resaka na andraso aloha tsiry andraso aloha fa misy inona aleo zany ho any fa fotoana rahanao
Za manko andalo ao aminy ihany fa misy resaka kely tiako atao amin'izay. Dia tsy makany zany fa ianao makany? Eno izay aloha fa mazotoa ianao. Ay ay ve tsara fanahy kely tia miory ty e. Misy azy aho dia toa ohatrany mba tamana andray ako. Ohatra fa to mbola mampanely lakolosy ihany le rangahy iny nefa miora rehefa lasany. Sa ve ka za mihitsy zany no ilainy? Aleoloha miazakazaka makany aloha sao dia anahirana eto ka. Tena tezitra be Ramose tamin'ilay miorana nanoko resaka tamiko iny. Ary tena tsy naposiko hita anka izay namoaka didy izy fa tsy mahazo miresaka tsony izay nefa dia za tena tia resaka aminy. Sady le resaka tamin'iny ary mbola tsy vita akory. Rehefa tonga aty miora dia manahoana sisa mba resaka tena misy toetra rangany olona. Azaro tapiaro sa inona? Dia tena mety hoe ankiziny Ramose ve miory? Nefa sady tena tsy mifanentana aminy. Nefa toa ohatrany tsy mino ka. Za raha teo tsy nahita fihetsika hafahafa ankoatrany hoe alay miory eto Ramose dia ateriny eto. Sa ve any ivelany any zareo no miaraka? Iza moa mahalala izay ataony zareo any? Zareo koa moa ela be foana vao miverina. Rehefa misakafo koa nefa dia ao any efitrano Ramose ihany zareo mihinana fa Ramose tsy mety mivoaka mihitsy. Ino ty mavariny? Ohatra ianao Ramose dia manaitraka. Manina raha tsy piana mafy be ohatran' izany le latabatra. Ohatray, za no mibaiko an lahy fa tsy lahy azo lahy. Lahy zany tsy mila mibaiko fa za no mibaiko an lahy. Fa ela ty aloha ny raha mba hianahana sy dorororo isaky ny hitako zao lahy dia ohatrany hoe lasa saina lavo zany foana fa misy inona misy olana. Tsisy olana Ramose, tsisy. Dia averiko amin'lahy ihany fa za tsy mila olona mianahany zany mihitsy ato. Iny eno ambony lokantsika androany etoandro io dia tonga dia andrahoy. Eny tompoko. Efa voisako iny eny tompoko. Tena ohatran mampitsatsa lemotra na amin'izany laoko izany ka. Tena mahatsiro ro ty saingy tsy lokako fa lokan Ramose. Dia efa rangahy efa lehibe ivy dia mbola miletra sakafo matsiro be fony. Zany ve tsy ataony goto mahita? Tray eno mboritra vita sosisosy tsara ery ty. Raha mba saso mihinana an'ity. Nefa dia ohatrany mahazatra efa vao isa trano mivongakena ro matsatso no anjarako. Na rehefa te hinana tsaratsara dia ny angivona ny ravim-bomanga no atao sosy. Angaha vitan'izany nefa fa tsy mahazo mandany fotoana be amin'izany ny hafa vidiana lafo na ny segondra ary. Rehefa miantso izy dia tsy maintsy mandeha fa tsy misy fotoana hipetrapetrahana izany. Mazava ho azy izany fa andro matsatso ny asiako sira dia izay. Mafy aloha mahazo any laratsira. Tsy misy tany hitany anirahana foana le rangahy. Fa izany aloha ihany fa tena tsy zakaka na manfofony izany laoko izany ka.
Marina mafy tsy tena miditra hatrany amin'ny zanaka fitoako amin'isy ny fofony. Kay, tsy mijanona raha tsy any aparatako any. Kay, manitra. Kay. Indray ny anaratsiry fa miantso. Makareny tsofina mihitsy zany lakilosy fanerina maneno lava zany. Ny eo tsy vita, ny eo tonga ihany. Alalo taingina eto ihany ty loka ty loha dia amin'izay mamalemy tsara. Mandreraka mihitsy rangahy le rangahy iny ka. Tsisy fitsarana zany fiantsony zany. Maneno tsy miato ny lakilosy fanerina. Lendelendendenty izy farany. Ao avy eo! Inona no lainao ara mse? Ohatray, ary angay andenao no to miomakomana. Akoatran'ny olona mianahana ary tsiry dia za koa tsy tia olona tsy malala fomba zany. Tsy hitako hoe inona moa zany ny idiran'ny lahy fiomanako tsy hoe miditra tompoko fa eny azafady ary. Asao nozy eny tompoko. Mandehana sasao le fiara fitondranay sy mioriny ary aingakainga ny lahy za manko ohatrany dia voa kely fa ohatrany nakarivotra kely fa ohatrany patenina be mihitsy zany saiko zany. Ka zany raha mse mbola mahandro loka averiko ihany hoe izaho no mibaiko ao any lahy fa tsy lahy no mibaiko azo ny lahy. Azo tompoko. Dia atoka hoana ndray ary zany no sady anasa fiara ny jerijery loka. Dreraka misy rangaty so rangany dia atao bataiko aloha le loka dia aveo rehefa avy manasa fiara vao atokoko indray. Manao tsiry? Manao na mira. Ela ianao zany fa inona moa zany ty mampianana amin'ny oro ty fa tsy toa dia miditra ao anaty fiara dia velomina fiara ela koa tsy ilaiko hoe lahy mampiresaka an'io rarahan'ny lahy tao vita. Fa nytiana zany rarazamary ianao raha mse dia saika antany aho hoe atahoana zany le sakafo atoandro rehefa nandrahoka ao sa misakafo atoandro nareo? Tsy misakafo atoandro le zay dia atahoana zany le loka ao? Tsy mety tsisy an'izany le ty ny vary afaka hohanina daholo fa ny loka janony ao. Ka ahoana koa zany raha mse nareo inge tsy sakafo ato velao fotsiny ao fa hohaniko raha rivo ireo loko ireo fa ny vary afaka leran'ny lahy. Tandreo mieritreritra ny angalam-pina na fa efa haiko nisan'ireo vetikendreo sady efa haiko mihitsy na be an'ireo hendreo dia makamaka ao. Eny raha mse tsy manina ary fa raha zay ny hitanao fa metiko. Ary zazaka faraina ny ty ohatray zara ny lahitry ny diko ohatro amin'ny mazatra io lako zy io fa avelako ikarakara malalaka tsara elahy. Ary atao amin'izay tery miora. Okey re miandry ny sitraponao fotsiny koa nge za Lany ihany le vary sy ro matsatsy be teo ny farany. Eny azo lazainao hoe voky any aleo laratsirina dia tsy zarizary ary ny sakafo dia ty loaka ny ramose ty zany ho jerijerena fotsiny. Fofopofony fotsiny mba anjara ny lahy. Ary ohatran mety koa anety raha akana tsirony. Ohatran tahaka mety akana tsirony. Andeha rangahy no ataoko dia aleo ina nifatiny any iny rangahy iny sady tsy efa mangatsika koa ve zay ty loka ty. Aleo atombo kara ny asa
Aleloha esoriko daholo reto eny reto a dia ny sosiny a atsanona tomponany. Zay rehefa vita zay a dia ho jejafiko tsirairay reto fongakinan-dramosy reto. Matsiro izany a. Tandremo mikaikitra namanatelina ratsiro fa tsy mety a. Tonga dia reto rehetrarehetra reto mihitsy aloha no alaiko tsirony. Tsy avelako mijanona na ray ary. Tena ohatrany ela tsy nihinana an'izany. Matsiro ka. Izany tetavo langetaeta ambony lakana eto fotsiny razaka. Zay vita ny sokola. Ary aleo no averiko ato miaraka amin'ny saosy ato ambolany amin'izay. Savy afangaro kely dia averina jejafina indray. Okizay e, manjary maty antoka be Ramose fa. Ary amin'izao izy a tsy ho fanta mihitsy hoe fa dia hitsamotsamoba be izy raha riva. Ohatray fa izy zato kosa amin'ny klaksona izany. Verina zato kosa very iny. Aleo verina tsara amin'ny toerana daholo reto ka. Sady aloha lamindamba tsara amin'izay tsy hita hoe fa zay. Ary aleo aloha movavady agny na fa ho be teto indray laratsiry. Ary aloha fafana tsara ny vafa fa sao dia hoay aketo laratsiry. Zay solo fa efa vita amin'ny mission e. Ary aleo hiazakazaka movavady amin'izay. Ohatray fa atao tsy fiaran'ny Ramose. Mety olona hitady azy koa sakambaka. Aleo aloha natonany iny. Manao na tompoko. Manao onsy? Mitady ho lato nga ianao sa? Zany lanjy. Zanaky Monsieur Razaka. Zanaky Monsieur Razaka? Ohatray faly mahafantatra anao azy zaniko. Efa niovan'ity sahady indray zany ny mpanampiny tada. Ampitiro aloha ny fiaranao Ramose. Ao, alefa. Eo. Mandroseranao dia mipetrapetra e. Ohatray zany re ty no mampandroso tompontraniko. Miala tsiny aloha Ramose fa dia taty an-dakozia anao no nampidiriko a. Ny efitra ny fandraisam-bahiny sy ny efitra rehetra mantsy mihidy daholo. Sa ho any amin'ny efitra anky ianao nandroso? Aniko manko izao no tsy midiny Ramoseko. Eto re dia efa mety a. Fa miteny an'izany tokoa se hoe midiny avokoa ny efitra rehetra. Fa hono nga izy eo? Lasa nyvoakany izy miora tompoko. Miora? Eny tompoko. Efa ela ve? Azo lasaina hoe voangakaingana teo ihany ko. Fa hoaiza hono zareo ka? Zay indray aloha Ramose ohatra ny tsy dia haiko loatra. Fa ka hitoka amiko eto fotsiny. Ny efitra rehetra mantsy araka nambarako anao teo dia nidiny Ramose daholo. Ianao nefa izao tokony akaina sa hono? Somary reradreraka mihitsy ahiko. Fa aza manany amin'izany se mana fanalahidiny evitrano koa. Evitranao zany le tsy navelan'ny Ramose ny sokafana mihitsy. Andao re anao hoany makaina aloha re. Eny hoany fa hono a. Somba misy sakafo azo hoanina se fa tena nona be a.
Efa tsy androko mihitsy izay atongavana taty dia tsy nahina-kanina teny an-dalanako. Ka Fa hoana? Inona mampianahana anse? Misy ve sa tsy misy? misy re ramose fa Hoana ry se? tsy ka sao dia bediny ramose ako. Fa ngah dia mbola biby fahatahorana foana dada hatramin'izao e. Aza matahotra se fa izany resaka aminy. Eny ary losy ty marina fa tsy manatsiny ray izany mihinana ny tsy fihinana. Aleo rangahy roso a, tsy hitan'izay tsy nanao azy io. Fa inona maela be anao tany ady mifiry ve nama mampiditra fiara ao amin'ny karazy fotsiny sa variana amin'ny resaka amin'ny tsirindray ianao io Tsy niresaka izany se tompoko fa nanokatra ny karazy fotsiny a dia izay koa iny baikonao e. Tena efa manomboka leo an'ity rangahy ty mihitsy koa ka. Asa inona loatra nga ny fiheverany anahy? Za angamba tsy hiditra any an-trano intsony fa avy dia ody aka. Avy dia ody ahoana Efa lazaiko ireo kosa ange fa maika ange ho aza dia mandehana zany raha izay masoanao izy. Le izy ahoana? Le izy ahoana moa zany? Sa le bizou Le sarandalako mody fa bizou ahoana koa rangahy ty ka ianao koa tsy manazava tsarako. Dia raha ho zaho hoe tsy misy dia ahoana dia omeo fiara zany entiko modiko. Andratsy vetivety aloha izy. Fa inona koa moa zany ny vandravandrantsiry anahy lasa lahy mitrany dia eto daholo ny entana ny etiko ireo. Ihany tompoko. Tony le zatra amin'izao hoe dia tena tsy manala ny tokony atao mihitsy fa dia miandro baikona foana vela izy. Lasa lahy mandeha fa maiko ny dako ala Fa ino izao ry dada? Oay, lanja fa nga ianao nody sahady. Fa ngah tsy tokony mbola hody aka Ka tokony mba niteny ianao dia nitsenainako. Fa za ve dada no mila raha ny tsirory miora? Andao le siditra fazabe resaka eo lahy. Sady lahy koa mbola mila makaina fa reraky ny asa. Ka andao ary. Fa naraka na hoaiza koa ty mioro ty mandanina mody any fa ianao ny laza fa maika be fa tsy lasa ianao. Saradalana iny saradalanao lasa. Ohatr'ireny efa firy taona ireny tsika antsiny eo Eno letsoko. Zaza tsy nanapo hoe ody sahady elako. Ela manko nilaza fa hoe afaka 3 volana vao hiverina. Dia nanara-po ny malalako. Nanara-po tamin'inona koa? Asako, iza no nahita. Tsy mahatoky anahy intsony izany lanja. Fa mivoaka makaiza foana tokoa izany nareo sy dady. Tsy te hiresaka ela aho maliny fa efa riva be koa ny andro manko. Nirainao mihitsy ny mandreraka ary lanja. Tena olona misy toetra be. Aizako tereny eny hitondra anazy mandehandeha amin'izay fotoana tiany Ary rotony mihitsy amin'ilay mbola tsy miaso iny dia amin'izay hoe misy fotoana malalaka hono. Aza dia mahita lazaina ary miora. Angaha izy ity teriterena fotsiny ohatran'izany. Ka izany ny zava-misoko. Sady nga vita an'izany. Tereny koa mahana anazy rehefa misakafo. Izy nefa amin'io tsy mety nivoaka ao an'efitranony ao. Tena mety efa ratsy mihitsy ary angamba izao ny eritreritra tsiry aminay. Izy mbola matanjaka be iny koa ve dia mila fahanany. Eno aminao ohatra. Tsy haiko na ino ianao na tsiry lanja fa izay aloha ny zavatra niainako tato. Eny fantatra any aloha ny toetra ny dada sy ny filambany fa ianao ny teo adalaina eko. Maninona raha navela fotsiny tao fa ngah izy zazakely. Ka tsy ankasitrano no fanambadiantsika raha tsy manaraka ny teniny ako. Izao koa hono aho dia mila mamaly babena satria ianao hono tsy eo dia izaho hono no misolo ny andraikitra izay tokony sahaninao. Izy ingeny mandidy anahy amin'izay tokony ataoko ry lanja. Miresaka amin'ny tsiry dia tezitra izy fa lazainy fa mamitaka anao hono. Tsy hitako intsony izay atao. Mba enjana indray izany filambany dady zany ka.
tena aleo tsy tratrantotra raha ohatra n'ireny fa tena mampijaly tena sady mampijaly olona. Fa misy inona ry Tsiry? Ainganareo fa milaza marary anie Ramose. Fa inona hono ny marary azy? Tsy haiko fa vao eo mihitsy izy milaza an'izany hoe marary izany ko. Engany mba tsy manao sinema fotsiny indray. Andao aloha ho anany efitrany. Ohatry dada. Mansoa e. Fa marary iny ianao zany ry dada? Tsy haiko fa ohatra marary ny lohako e. Marary ny oroko. Marary ny vavako. Marary ny tanako. Marary ny tongotro. Hatramin'ny akikeliko ary marary. Ka so intsona dokotera ianao e? Tsy mila zany dokotera lazany alesy. Tsy mila dokotera nefa lazaina fa marary daholo ny rehetrarehetrako. Ka fa hoe tsy mila dia zahay tsy mila ohatsay. Ka inona fotsiny ary zany leo atao anao e? Rano fotsiny lesy ny ilaiko mangetaheta be ny rano tato efa laliko daholo ny ranoko. Andrasa rangalako rano vetivety ianao ry dada. Maka inona? Aka rano. Tsy mila maka zany ianao fa ity bokotra kely ity fotsiny tindrina io andro-pandrina keo dia tonga eo ny rano. Mazava angamba zay. Tindrio alony. Tindrio. Zay fa maneno ny lakolotso fanahana an'le borikila midorororo iny. Ary mba oka zay ry dada fa aza atao lavareny be ohatr' izany na dia olona marenina ary ve tsy hahenao an'izany? Hitanareo sahady zany izay fa tonga dia efa mandondono ambaravarana sahady lery. Mandrosola tse. Inona nilainareo atopoko? Zao ry Tsiry mila gâteau tongeto dia pio jus naturel. Angatsy ranondray ry dada? Fa jus angamy lavovoke. Zany na jus areo. Ka tsy misy gâteau zany aneo Ramose? Mividy fotsiny lesela zay dia ampy. Mila mahita la mitondra gâteau de jus tongeto. Mefolo izy ry lanja. Ianareo koa ry dada efa filambany mihitsy ka. Azao ry lanja tambola kely lahy. Na inona tetiafo lahy dia mekola daholo zany. Fa rehefa mba ampiteny feza akety dia filambany. Tia ny vola ary Tsiry dia mandehana avy teo zany. Eny tompoko. Tonga dia mazakazaka be la ry Tsiry tonga dia tongotra kato. Mila mahita latera tsemboka be mihitsy vao tonga valina azola. Eny tompoko aza mataotra Ramose. Vao tsy tsemboka la tsy mety io. Andriamanitra, fa inona re ty toetra ny dady ty e? Tianao ve ilay sakafo ry Tsiry? Eny tompoko tena tiako be mihitsy Ramose. Sady tena sakafo tsy mba fihinako mihitsy tony. Ary le toeram-pisakafoanany tondranareo tena raitra dia raitra. Ka rahareo tary fa ny valala tsy indromandry ambavahady Ka aiko ve ianao ry miora ka vinantony Ramose Razaka e? Maninona ary zany tsy mba nilazainao hatramin'izay? Ka reny hitanao reniko isaky ny tena dia tapaka tampoka foana. Eny zay aloha dia marina fa tena ampona aloha fa tena efa ratsy ny saiko. Voavaly ihany ty mifantaniana izay nanidikidiky hatramin'izay. Aika ianao fofombadiny zanak'i Ramose ko. Ka efa fantatr' izay izy zao ka. Fa hono ary Tsiry? Eny tompoko. Elahy ty marina ve izany tsy mianatra intsony? Efa manambady manjanaka ary ioko. Marina hoe? Tena matotra ve izany Tsiry? Raha zao taona ny saison nefa dia tokony mbola hianatra mihitsy Atahoana rehefa teren'ny fiainana dia tsy mana-tsafidy. Efa ranondraraka ny aka tsy afaka horofiko tsony fa manatsara no avy sisa no mety. Sady mafy anie nanaovan'ny dadanao anazy io ry lanja mahanoatra no reny omby reny. Tia ny karavasina dia karavasina. Tsy tia ny omena hanina dia tsy omena hanina. Tia ny tseromina dia tseromina. Rehefa tiany kely indray dia omeny fa zara raha omeny. Ormiora,
dia nijery fotsiny venao malona n'izany zavatra etra izany fa tsy mba nandray andraikitra kory. Ka inona ary no ataoko? Aza dia miana tsiny izy Ramose fa izy ary no tena nanampy be ahy. Tsy lasa tsony izany ataony tady izany fa aloha rehefa tonga any an-trano dia teneniko izy fa hono efa azo dolomana ve ny entana tokony vidiana rehetra. Ie, efa azo ka. Ay, lany izany sakafo dia mandeha tsika. Ory dada, asomba tsy mety ataonareo ty fa za maninony ka tianareo be kizitina saotra ny manandevolonako. Aiza moa no tamana izay ankizy miasa ato? Inona fotsiny lesy nakanany reny raha tsy ho ampiasaina nareo anery dada tsy hoe mampiasa fotsiny fa tena manandevo mihitsy. Zany ny fandraisan'ny lahy azy zao ny teneniko amin'lahy za le ty miala vola fa tsy hoe akory mindrana azy akory tsy mety zany ataonao zany ry dada. Miova ianao amin'ny fanavozana ny saina mba hamatahanao ny sitrapon'Andriamanitra. Maiza mitondra ankizy. Fa inona koa ty lazainy lahy ty inona ty idiran'Andriamanitra amin'izany fa taiza koa moa no nahaiza lahy zany na dia tsy nampianaranao sy tsy nizarina tao amin'ny lalana tokony alehako ary dada dia tsy nahavilan'Andriamanitra ho diso anjara ka ho very Orlanja, sao dia mba haninana zava-pahatany rangambe lahy ty, sao dia mba haninana sokona na trandraka tany lahy tsy ninana sokatra na trandraka ary dada. Nanampy be ata amin'ny ara-panahiko misy nataoko faran'iny ary tena nanokatra amin'ny masom-panahiko. Efa hitako ankehitriny lalatsara ka izorako ary efa azoko ny famonjena ka ho tanako. Tsy tapitra eto an-tany ny fiaina ary dada fa mbola misy ny fiaina mandrakizay izay tokony ho katsahantsika fatratra. Hijalany raha sanatrika lasany amin'ny afo be any. Tsy haino ny rediredany lahy letsy asy ary aloha nampanenony ty ohatra ny lakilotsy fanairany ty fanoana koa zany. Tsy haino ny rediredany lahy eto fotsiny. Za indray ny lakilotsy fanairan'ny Ramose fa maneno tsy ako zany. Tady rano sa mitady tavomandry indray. Nefa angamony tavomandry ny tsy ao anifitraniny ao. Aleo makany eny analoranga. Ramose tonga lesy dia midira fa sady mandany andro mandondona fotsiny tsy azoko mihitsy Ramose zany. Tahaka marina ny taona. Rehefa inona zany ny tonga dia miditra dia rehefa inona ny mila mandondona. Alolo hiditra fa tsy. Ohatra Andriamanitra fa inona re ty hitako ty losa fa nanjira teo ambony po Ramose. Lesy ary enao lesy fa maty azy ty. Maty zoro sady maty miosona marina mafy. Zay kitsangana lesy tokoa dia ohatra mifanina tamiko zany dia mifatratra niaraka tamin'le tavomandry. Ary loha no mitsangana mitsangana fa aiza Ramose na ty ambany eliko lesy raisy raha matsy any ao ary mahavisatra koa ianareo zany Ramose. Zay ary andao alohanao rao ampandrony. Tena ilalao maloto ndray zany laratsiry na mandreraka misy rangaty. Tena raha mba tsy nitetateta zao laratsiry sady tsy nisy vady amanjanaka nanery ny tady vola ohatran'izao dia tsy nisy andrazaka nanamerita ohatran'izao ihany koa. Honao Ramose ary na hoa zany nampanenonao lakilotsy fanairana teo saika niraka n'lahy vidy siligoma letsy ady zay mba ohatra ny tsarotsaron'ny ty vavako ty ohatra ary to tsisy solonifitsony ka fa nakay solonifiko teo ohatra fa natao sao dia mba voatelona Ramose impitikiresy fa mbola vetivety Andriamanitra no mihosotra miaraka amin'ny maloto Ramose dia ty ve dia mbola ahoana zany ty na kobakobany fotsiny lesy ty ampidiro ty ambava koa sy afaka rinona ngely ty iny eny tompoko ary moramora aloha lahy
Moramora lafa marary daholo ny vatako ray manontolo. Ianao efa raharaha dia diavinako. Ohatray, Ramsia! Andriamanitro! Tena nianjera indray Ramsia marina mafy. Ohatray, fa naninona ary ty? Ramsia! Ramsia! Tena torany ty marina mafy. Tena tsy mahatsiaro teny ty. Ramsia! Aro valika atao nanaovany tiana rehetrarehetra. Ramsia! Ramsia! Any aloha ny gauche dia any droite. Ramsia! Ramsia! Tena tsy mahatsiaro teny ty. Inona ry nataoko? Ary lanjako nefa tsy ato. Zany ohatrany ngolongolo daholo ny vatako ray manontolo. Moramora aloha nareo fa za mihetsika mafy. Manjary miala isereo mamitahana io. Sero mahona kolo ty. Fa aiza aloha zany toerana misy azany. Savy zao natao hoe aty amin'ny paradisa. Aza miteniteny foana ry dada. Aty amin'ny hôpitaly no misy antsika izao fa tsy paradisa anao zany. Hôpitaly? Ka ohatrany hoe tontolo hafa mihitsy angely ty misy azany. Aza mihetsika mahery sao dia miala le sérum. Fa maninona ry lanja? Say vao makaty mihitsy aloha ny tsiry fa misy zavatra ilaiko azy. Aiza moa le bouton ohatra mampaneno lakilosy fanairana iny. Aiza hoa ohatrany teto andoham-pandrinako teto le izy. Aza mitapy ry dada fa tsy any an-trano antsika izao akory. Tsiry zany any an-trano. Ary miteny an'izany lakilosy fanairana izany tokoa ianao ry dada. Dia teny aminao hoe sao mba tia ny lakilosy fanairana farany ho anao, mba hiovanao amin'ny toetranao ratsy sy mpanao tsinotsinon'olona io. Sao mba tia no antsofahanao anao ka tokony hibebahanao ry dada. Olo ty fa inona daholo zany ambara lamiko zany ka tsy mety ny nataonao ry dada. Elika eo anatrehan'Andriamanitra ny fanambaniana sy ny fanaovana tsinotsinona ny olombelona mitovy aminao. Kararany be le zany etiako le tsy azoko mihitsy za patron dia zany natao hibaiko zany ary zay mpiasa eo ambany fahefako kosa dia natao hobaikona le ty azo lahy satria za mandoha vola very lava moramora angalo zany tady vola amlahy very la moramora. Marina tokoa hoe vola no izatro ny fiainana. Dia ty mamparary fotsiny. Nefa aza dia manaiky baiko ny vola ry dada. Misy tenin'Andriamanitra izay milaza hoe tsy misy tsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy sy vavy fa iray ihany nareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsarovy tsara ry dada fa ny olona nataonao tsinotsinona ihany sy heverinao abotinao ihany namonjy anao raha tsy nisy antsirane ka efa maty ianao ohatr'izay. Dia raha sanandrika maty ianao dia makaiza moa fananao? Orlanja, lazao amin'ny marina hoe tena niasa sy nanatanteraka mission tokoa ve nialany latahotrano ohatrany tena lasa hafa mihitsy manko izany fomba fisainany lazany Ka rehefa nandray an'i Jesosy Kristy ny olona iray dia tonga olom-baovao ry dada. Efa lasa ny lanja taloha fa ankehitriny kosa efa lanja vaovao manoloana anao. Reraka lesy reraka sady ohatry manaitaina daholo ny vatako mba andehana mihitsy alalo no mivoakany fa leo any lahy aleo atory. Eny ary ivoaka fa sainsaino tsara izay voalazako anao toy izay. Ray sotombo no anao no mbola anahanao fotoana ahafahana mibebaka ary ataovy lakilosy farany fanahinao anao izao antso izao hoe mibeba ianao. Efa mba nanahoana anao izay ry dada? Efa salama tsara lesy. Hitalama zao vie tsy efa hitalana salama io. Tena niverina natanjaka tokoa aloha tena ohatry mihitsy naposiko ty hoe hiverina salama be toy izao
mbola noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindraponina toy izao anao ry dada. Tsy fo no very zany anie ianao e. Mino kosa fa mba nandray lesona tamin'ny lasy ianao zao le sary lanja. Efa tena nandiny tena tokoa. Neniko ny lasa taloha e. Raha sanatria tokoa moa zany maritra amin'ireny narary be ireny dia efa tany amin'ny afo be nge. Tsy haiko hoe fititeam-pahory fotsiny na hoe arentinantitra na hoe inona ny antony nanaovako an'ireny. Tsy haiko. Sa tsy misy fiadahana ho an'ny rasy fanazary dada. Faly be ary efa vonina ny iova ianao. Engany mba ho piaino mpakatio ianao fa tsy piaino mpanadino. Ka zao moa mila mpandrosoana atiam-po moa Jesosy. Amin'izay tsy mahavita zava-dratsy tsy araky ny sitrapontsony. Zay moa le izy. Raha indrindra. Azafady kely ry izy mianaka. Afaka mba miresaka kely aminareo ve asa mbola sahirana nareo? Le fason'ny resaka lafa mihaino tsara mihitsy azao e. Mihaino an'lahy. Ka sao dia hiditra ny atralo tsika ny resaka. Sa mety eto an-davarangana eto? Leo eto fa tsy maninona ka. Sady Ramsey kosa fe mba makamaka rivotra kely divisorina eto e. Sa tsy zany Ramsey? Tsy za manko ry izy mianaka fa angatatsodrana aminareo Fa angatatsodrano ahoany tetoko mafindrindra sakaiko tato Ramsey. Nefa na zany ary dia nisy ihany nafinaritra ka isorina anareo indrindra. Ametra-pialana ary izy mianaka. Tsy mety amiko intsony ny mijanona ato. Andray kosa ary tsiry dia sanatria hoe noho ny nataoko ve natonga layala. Za angely isa efa niovy tsy amerina n'ireny toetra ratsoko ireny intsony fa mba mijanona ary tsiry. Mba mijanona elahy. Ary za dia mandoalika ohatrany eo no Ramsey ka. Ao mitsangana ianao. Tena mandoalika eto anaty alahy. Mitsangana re Ramsey fa tsy mety zao atoko angamba fa Andriamanitra ihany mendrika andoliany. Mifona le sary tsiry. Tena mifona mivaly eo anaty alahy. Na ny zanako ary mety tsy mahazaka ny zavatra nozakain'la tamiko. Mba mamela azy ry tsiry. Eny mamelanao tokoa Ramsey. Ry nazako ary nge tsy mendrika ny fiovana izay andrandrainao. Tena misaotra lesy. Satria mifona ihany koa fa betsaka loatra ny zavatra tsy mendrika vitako taminao. Ikeko hoe nataoko tokoa sitraponao hatramin'izay sangy tsy tahafonina nanaovako an'izany. Misy fotoana za nisotasotaiko hatramin'ny sakafo niditra vavanao nge Ramsey. Zany mifona menatra anareo tokoa ary anisan'ny antony ialako ato zany. Oka aloha ny lasa momba ny lasa fa no avy re andoha mpanjinina. Horaisiko toy ny zanaka elahy manomboka androany satria tena navita be tamiko elahy. Marina tokoa zany ry tsiry. Ary horaisiko toy ny raha laza tsy nananako hatramin'izay mihitsy koa azy ala. Mizotra pesaka ry zareo ka zao ry zareo efa samy mifamelina reo zao. Inoko fa tsy mifampitana lahelo tsony amin'izay ratsy ny fanaovana. Sambatra tokoa mantsy ry zareo no madio am-po fa izy no hitan'Andriamanitra. Efa hitany tombo izao fiofanareo mianako izao. Tsy misy tsara mihoatra ny mifankatiana ry zareo ratsy zany mifankahala sy mifandrafo zany. Fa ozy ny soratra masina hoe fanivokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharo-po, fahamorapanahy, fanaovan-tsoa ary ny fahamarinana. Aoka mba tsy hisy elanelana intsony eo aminareo mianaka. Mba tsy hisy hoe mpiasa sy mpampiasa izany intsony satria iray ihany tsika eo amin'i Jesosy Kristy. Zao le sary tsiry. Ino Ramsey? Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha. Raha za manay elahy fa tsy ataoko hevitra mampisaraka antsika intsony ilay lakolosy fanairana. Lakolosy fanairana dia peniny lahatry ny aina finaritra.